avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao vaovao. Manao izay ho afany ny fitondram-panjakana sy ireo mpiaradia aminy aneken'ny vahoaka any amin'ny faritra atsimo ny tetikasa Base Toliara. Ny vahoaka nefa efa tsy mahatoky intsony ny mpitondra fanjakana. Efa tokony va amin'ny ampahany betsaka ny olan'ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara raha ny fitokanana fotodrafitrasa mahakasika ny angovo nataony Andry Rajoelina. Tsy misy fiantraikany ny asa natao fa mbola mitoetra ny fahatapahan-jiro mandraka ankehitriny. Stratégique ary tondra fanavaozana sy fiavaozana ho an'ny mpino sy izao tontolo izao ny nahalany any Papa Léon XIV. Isan'ny nahafantarana azy ny teo amin'ny lafiny sosialy tany Peroa ka inona fa olona ara-pahamehana maneran-tany izay lafiny ara-tsosialy. Ametraka faimpiatra maro ny filoha Rosianina raha tiana ny ampiatona ny fifandonana mandritra ny 30 andro any Rosia sy Ukraine. Isan'izany ny fiaonana mivantana teo amin'ny filoha roam-pifanandrana ary tsy misy fiampiatra takina mialoha ny Antsipiriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity hariva ny alahady fa 12 ny volana May taona 2020 sy 2020 ity. Asainay ampanajany ianao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika izany ny lafim-baovao mahakasika ny raharaha Base Toliara. Manao izay ho afany ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiaradia aminy hanekeny ny vahoaka any amin'ny faritra atsimo ny tetikasa Base Toliara. Ny tsy fahatokisan'ny vahoaka intsony ireo tetikasa idiran'ny fitondram-panjakana no isan'ny fototra ny fandavana ho ny nambaran'ny firaisamonim-pirenena. Antony tsy misy ny mangarahara amin'ireny tetikasa ireny ankoatry ny fahitana kolikoly sy ny fanaraota-pahefana maro samihafa. Fanadihadiana mahakasika izay. Nilaza ny ho any atsimo Andry Rajoelina anazava amin'ny vahoaka momba ilay tetikasa Base Toliara nandritra ny lahateny nataony ho an'ny vahoaka malagasy ny alahady lasa teo. Nahagaga maro ny nahita ny fikirizan'ny filoha anentana ny vahoaka anaiky ny tetikasan'ny orinasa tsy miankina toan'ny Base Toliara. Raha ny hita efa tsy atokisan'ny vahoaka intsony ireo tetikasa vahiny toanan'ny fitondram-panjakana hoy ny faneho-kevitra. Maro ny fitokonana sy ny etsiky ny vahoaka tato ato manohatra ireny tetikasa ireny na tany atsimo noho ny tetikasa Base Toliara na ny tany avaratra any Nosakaty izay voalaza fa misy orinasa lehibe vahiny nanofa anaovana tetikasa fizahan-tany. Tsy atokisan'ny vahoaka noho ny tsy fanarahan-dalàna indrindra ny tsy fanomezana fanonerana ny tany voakasiky ny tetikasa toy ny amin'ny tetikasa autoroute izay tsy mbola nahazona onitra hatramin'izao ireo tanimbary voatotitra. Eo ihany koa ny tsy fantanterana ny fampanentanana maro avy amin'ny mpitondra fanjakana. Etsy andaniny ny kolikoly sy ny fanararota-pahefana amin'ny endriny maro. Efa misy tantara hitantsika tsara amin'ny mahakasika ny Fort Dauphin sy mahakasika ny faritra Tsinanana, Moramanga sy hatrany Tamatavy mahakasika ny Ambatovy. Hitantsika tsara fa ny fihetsiky ny fanjakana manoloana ny vola izay azon'ny CDD tamin'ireny toerana dia miteraka tsy fahatokisana sy miteraka fiahiahina ho an'ny olona tokoa satria marina fa ny vola izay tokony ho azon'ny CDD dia soton'ny fanjakana foibe nampiasainy satria zao ny fiheverany zareo hoe tsy mahay mampiasa ary tsy mbola manana fahaiza-manao andeha hampiasan'ilay vola ilay faritra. Dikan'izay zany tsy mahatoky zany olona satria tsy tonga ny amin'ny akory ilay zavatra tokony hositrahany na ilay tombony tokony hositrahany. Eo ihany koa ny fampanantenana mialoha. Fampanantenana mialoha sahala amin'ny hoe sahala amin'ny tany amin'ny Fort Dauphin zao raha hitantsika tadiditsika tsara fa lasa niteraka korotana misy fifandonana nisy olona maty mihitsy ara tamin'ireny satria nahatsapa ilay olona fa tsy ahazony ilay tombontsoa tokony ho azony dia
ny tokony izy mila petraka ny mangarara amin'ireny tetikasa ireny raha tiana ny amerenana ny fitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana tokony ampahafantarina amin'ny vahoaka mazava ny tombontsoa azony maro ny fitrandrahana amin'izao fotoana eto amin'ny firenena izay tsy fantatra mazava ny momba azy izay le hoe mangarahara raha mangarahara ny resaka étude d'impact environnemental satria tafiditra ao anatin'ny étude angery ny olom-pirenena ireny na ny tanina atao anatin'ireny izy fa maninona raha mbola misy olona manohitra amin'izao satria tsy fantany mety tsy nandalo toeny aminazy akory raha mpanao ankety mbola misy raha resaka entsika zao dia mbola misy tsy mazava tsara ny amin'ny permis-ny base toliara ohatra zany base toliara raisitsika fa misy koa raha fitrandrahana izay navoaka ny tamajoja serasera tamin'ny farany herinandro teo tsy fantatra anarana fa misy fitrandrahana ao ambaty finandrahanao hitanareo amin'izany lizinge zany tsy tokony ho resaka ifantoka any ambase toliara fotsiny resakasika fa manahoana daholo ny fitrandrahana eto Madagasikara tokony mangarahara zany fa hatramin'izao ve tsika dia mbola mahita misy fitrandrahana tsy fantatra hoe inona no tranga ao tsy tokony tsy fantatra ireo mpanao gazety zany tsy tokony tsy fantatry ny député zany tsy tokony tsy fantatry ny région zany tsy tokony tsy fantatry ilay commune indrindra fa ilay mponina ao amin'izy zany fa tokony zay le mangarahara maro ny mpiaradia amin'ny fitondrana ankehitriny no nanohitra mafy ny tetikasa base toliara tamin'ny taona 2024 nandritra ny fitondrana teo aloha anisan'ny mampitombony tsy fahatokisan'ny vahoaka an'io tetikasa io sy ny fitondram-panjakana izany fiovahan-kevitra ara-politika izany raha makasika ny base toliara izay hatrany nandefa taratasy misokatra ho an'ireo solombavam-bahoaka andinika sy anao fanadihadiana mialohan'ny andray fanapa-kevitra momba ny raharaha mpitrandrahana kasain'ny base toliara ireo fa raisamom-pirenena tsy azo akena ny famitahana sy ny eritreritra hanaovana atery vaimanta ho an'ny vahoaka hoy ny fanambarana ny entin'izy ireo mahakasika izay Eloa Gabainy mitondra ny antsipriany raha tsy misy ny fiovana dia andalo eny anivony antenimera pirenena mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny antota taratasy mirakitra ny fifanaraha ny fanjakana sy ny tetikasy base toliara manana andraikitra feno hiary ny vahoaka ireo solombavam-bahoaka antony nandefasy ny fikambana ny fieranana manombo mangoky na ny fifimama taratasy misokatra ho an'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara firaisamon'ny pirenena maro no manaraka akaiky ity raharam-pirenena ity izay maneho ry ambana samihafa mety iseho raha fitrandrahana bontolo no hotanterahiny manao antso amin'ny solombavam-bahoaka zay satria nisy fanambarana fa hoe ho alefa ny anivony antenimera-pirenena zany ilay fifanarahana na protocole d'accord miaraka amin'ny tetikasa base toliara alefa tamin'izy ireo ny antony miaraka amin'ny pirofo rehetra ary ny ankamaroany zavatra milazaina mahakasika ny loza mitatao ateraky ny tetikasa base toliara dia hoe nalaina tamin'ny tatitra nataon'ny base ressource ihany manana andraikitra lehibe ireo solombavam-bahoaka ireo hiaro an'ireo vahoaka zay manana tamberina andraikitra aminy ka antenena fa tena hiady mafy ny zoandreo mba tsy hanao sonisy anaikinaiky fa hatany ny zavatra ohatran'izany angoatra zay nandiso ny filazany fitondram-panjakana izay nilaza fa tsy misy atahorana ny fiantraikan'io tetikasa io ny teo anivon'ny firaisamon'ny pirenena nanamafy reto farany fa mitera-doza sy poizina ho an'ny mponina manodidina ny faritra isian'ny fitrandrahana ny tetikasa base toliara raha fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana nisy fotoana dia hoe tsy mampatahotra ny tetikasa base toliara satria io no antsoina le hoe faible dose misy ingénieur anankiray manampahaizana manokana amin'ny resaka nucléaire nanazava tsara mihitsy hoe tsy hoe akory a faible dose ny radiation dia tsy mampidi doza fa izy a faible dose indrindra raha vao maika koa mampidi doza ho an'ireo vahoaka zay exposé amin'izay radiation zay foana mandritra ny fotoana ela be ka tena marina aloha zany dia tsy mitombona mihitsy ny hoe tsy misy loza mitatao amin'ny vahoaka na eo no eo zay ny mpiasa ohatra ny tena isan'ny voakasika amin'izany na hoe rehefa aoriana raha ohatra hoe mijery maharitra fa dia tena misy ambina sy loza mitatao foana mihitsy amin'ireo vahoaka ireo raha sanatrika tena mandeha le tetikasa raha ny loharanom-baovao azo nandefa fitoriana any amin'ny fitsarana any Londres ireo vahoaka voakasika ny fitrandrahana any Fort Dauphin ny itovizan'ny tetikasa roa ireto dia samy tsy misy fijerena mialoha ny mahakasika ny voka-dratsiny ara-tsientifika ny tsy fisian'ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fiantraikany eo amin'ny lafiny sosialy sy ny tontolo iainana ho hiatrany ireo firaisamon'ny pirenena raha mbola mitoy ny mahakasika ny base toliara iny fa mbola raha mitoy ihany koa ny fahatapahan-jiro mitranga amin'izao fotoana izao efa tokony hiva amin'ny ampahambetsaka ny olana ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara raha ny fitokanana fotodrafitrasa mahakasika ny angovo nataony Andry Rajoelina hoy Rakoto Artine Navalna Franky raha ny fahatapahan-jiro izay mbola misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny jerena dia tsy namaolana ny asa
izay nataony ny mpitondra fanjakana. Andeha ho arahantsika ny Antsiprieny mahakasika izay. Miasa tsy misy vokatra azy izao fitondrana izao, hoy Rakoto Artina navalona Franky. Efa natokana fotodrafitra samaro momba ny herinaratra toa ny parka solaire ihany Rajoelina, fa mbola tsy niva ihany ny olona ny herinaratra. Notokanana fa miasa araka ny tokony ho izy ve? Hoy ny fanontaniana mipetraka, ary araka ny tanjaka nampanantenaina ve? Sa ihany koa rehefa vita ny fitokanana dia mijanona ny famokarana herinaratra toy ireo tetika samaro eto amin'ny firenena. Efa maro ny fampanantenana sy nanomezana fiam-potoana hanafoanana ity délestage ity nandritra ny enitaona, fa mbola mitohy-trano mandrakandroany. Efa maro ihany koa ny tompona andraikitra nosoloina nandritra izay fiam-potoana izay, fa io mitohy io hatrany ny fahatapahany ny herinaratra. Mbola ireo barrage hydraulique ireo zany tena mandeha, rehefa vao tsisy ny rotsakorina maina ny tany dia miverina indray ny délestage ka androany aminah aloha zany fomba fijery ty hoe androany aloha zany dia mbola tsy hitako aiza ireo production ireo hoe firy mégawatt marina moa zany zao ny apport hoentin'ireo ireo centrale solaire rehetrarehetra eto amintsika ireo, fa androany aloha dia mbola mahita hoe mbola miankina tanteraka amin'ireo barrage hydraulique tsika sy ny fampiasana an'ireo mille izay mahalafo be ny jiro ampiasain'ny malagasy. Hatreto tsy misy ny tombana ny asa vita. Efa tokony ny vata amin'ny ampaham-betsaka ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara raha izay fitokanana efa natao ny Andry Rajoelina izay. Hatreto anefa mbola ampiandrasana foana ny vahoaka. Ankehitriny aloha mbola ataontsika hoe mbola andalam-panatanterahana ve ireo projet ireo sa hoe mbola aiza ho aiza ny misy an'ireo, fa tsy mbola tena paika mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy ny fampandrosoan'ny firenena zany ireo, satria raha jerentsika dia mbola na eto Antananarivo manokana raha resaka ny transport par câble tsika, mijery ny transport train urbain tsika, mijery an'ireo resantsika teo ny parc solaire, mijery an'ny flyover, mbola androany aloha mbola tsisy tena sapaitana n'ireo zavatra ireo, ka mino fa raha tena tiapsio ny filoha hoe miasa ary manatanteraka tokony ho vitaina ao anatina fotoana fohy izy ireo, satria efa isasaka afaka amin'ny taona ho avy sady ny mandany filoha, dikan'izay tsisy fotoana maro be intsony ahafahana manatanteraka an'izany. Hatramin'ny androany tototry ny olana ara-teknika ny orinasa Jirama akoatra ny tsy fampin'ny herinaratra vokariny. Volana Mey isika izao mbola ao anatin'ny fotoana mampisy ny rano, efa maharitra ora maro sady ny fahatapahan'ny herinaratra, ary voalaza fa anton'izany ny tsy fampin'ny rano amin'ireo toeram-pamokarana toy ny ao Andekaleka. Aina ho mafy noho izao araka izany ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny fotoanan'ny maitany, fa tokony efa miomana amin'izany ireo mpandraharaha isan-tokony. Ireo mpiasa tena eo ampiandrasana ny fahavitany ny parka solaire sy ny éolienne izay nampanantenaina vaovao indray. Mionona sy miomana fa ankilan'izay hisitraka herinaratra hisy jiro mahafinaritra eny amin'ny laky Arivo ho fampialana voly ny vahoaka an'Antananarivo araka ny nambarany Andry Rajoelina. Efa isasaka afaka volana vitsivitsy sady ny fehim-potoam-piasana izao fitondrana izao, maro ny fampanantenana mbola misy, fa akoatra izay vadika lafim-baovao hafa isika angidimby na hélicoptère monomoteur iray no ampanina teny ampanidinana noho ny olana teo amin'ny moteur ka voatery nijanona teo amin'ny Afokotany Ankazomena, commune Ambanivohitry Tsinjoarivo, district Anambatolampy. Mpanamory vahiny iray no tao anatiny raha ny fampitam-baovao. Saika ho an'ny mananjara izy izao voatery tsy maintsy nijanona antery izao. Tsy nisy ainana fohy, tsy nisy naratra ary efa teny antoerana ny gendarmerie am-pirenena mandrapatonga ny mécanicien avy ao anivon'ny ACM. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny resaka architecture kosa no entina amintsika ao anatiny ity manaraka ity. Ay lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fiompiana tantely zavady sy ampiarina mahavelona ny fiompiana trondro sy tantely eto Madagasikara. Mbola malalaka ny tsena raha ny ao anatiny amin'izao fotoana izao ary tokony hamafisina ny eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Ilaina ny fiarahamientan'ny rehetra, ny fiarovana ny tontolo iainana ho ny nambaran'ireo mpiompy izay isany ambana voalohany amin'ny resaka fiompiana tantely eto amintsika. Andeha ho arahantsika ny Tsipriam-baovao mahakasika izay. Efa afaka miatrika ireo aretina mandripaka tantely teo aloha ireo mpiompy amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana
mampifangaro ny fanafody raokandro eto an-toerana sy ny fanafody moderna izy ireo amin'izany na izany aza tandy-ndomondoza ny fiompiana tantely manoloana ny fahasimban'ny alina sy ny tontolo iainana izay miantoka ny famokarana tantely araka ny fanazavany ny mpiompy tantely amin'ny zao fotoana izao azotsika lazaina hoe efa voafeky kokoa amin'ny lafiny maro izany hoe nisy aretina tokoa ny lalovana teo aloha teo nandrava tantely sy fiompiana maro fa efa voafehy izay zavatra izay amin'izao fotoana izao ny fiompiana tantely efa mandroso ny ara-teknika sy ny maîtrise ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao fa kosa ny anefany ny olana ngeza satria ny fiompiana tantely ankehitriny dia ny fahasimban'ny tontolo iainana ny fandoroana sy ny fanimbanany ala izay miantoka ngeza be ny fiompiana tantely satria araka ny fahafantarintsika hoe tsy omena sakafo akory ny tantely fa miremby sakafo izy dia ny fahapotehan'ny tontolo iainana zay no tena fahasarotana ngeza be lalovan'ny fiompiana tantely amin'izao fotoana izao. Ho an'ny sehampiarina trondro ny rano izay fitaovana voalohany entina miompy no heverina fa olana rehefa afaka ataona vitsivitsy tsy dia misy fikarakarana betsaka ny fiompiana hoy ireo mpiompy trondro an-tanimbary fa tsy maintsy karakaraina hampitombo ny vokatra. Marihana fa ny trondro dia tsy misy aretina aloha hatreto tahaka ny hoe fiompiana hafa. Ny fiompiana trondro dia tsaratsara kokoa zany ny fiompiana trondro raha ohatra ka hoe hoan'ny tantsaha satria kely mivola mivoaka ao anatin'ilay fiompiana trondro an-tanimbary nefany ny vola miditra ny sakafo misy eo amin'ilay tantsaha. Ny fiompiana trondro an-tanimbary dia misy fikarakarana manokana voalohany indrindra aloha ny fanajariana ny toerana izay iompiana ny trondro izany hoe mila karina ny tahalaka mila manao an'ilay antsoina hoe tatabela. Ny tatabela moa zany dia tena hoe fieren'ilay trondro fiafenan'io trondro mihitsy raha sendra misy ny fahavalo. Eo ihany koa ny fanamasahana ny toerana izay tena sakafo voalohany ho an'ny trondro fa tsy manao an'ilay sakafo avy aty ivelany zany hoe provende loatra ny tantsaha izay miara-miasa aminay fa amin'ny alalan'ny fanamasahana ilay toerana no ahafahany manana trondro manodididina ny 500 grama ao anatin'ny 9 bolana ka hatramin'ny 5 volana. Sehampiarina roa isan'ny mbola malalaka amin'ny famoaham-bokatra eny an-tsena ny fiompiana trondro sy tantely mbola tsy maraka ny filan'ny mpanjifa ny tolotra omena ka afaka trandrahana tsara raha ny fanazavana andrasina amin'izany ny tosika avy amin'ny fanjakana toy ny fampiofanana fanofanana fanohanana ara-pitaovana sy ara-teknika ary ny fidadiavana sy ny fanamoranana ny lalam-barotra. Tsika voahiditra ao anatin'ny lafim-baovao mahakasika ny haitao-trano eto Madagasikara. Tsy mitsahatra miova ny haitao-trano eto Madagasikara sy mivoatra trany hatramin'ny taona 2007 araka ny fanadihadiana natao tamina ampahin-tantara teto amintsika. Tao aorian'ny fikarohana nataony nanatanteraka famelabelara-kevitra momba ny tantaran'ny haitao-trano ny tenany. Andeha arahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay etiny Gabin Eloa. Raha ny fikarohana nataony Mathilde Devaz, docteur ny histoire de l'art, tsy nitsahany voatra ny tao-trano teto Madagasikara hatramin'ny taona 2007. Niova tanteraka ny tao-trano eto amintsika vokatry ny fidirany haitao-trano moderna amin'izao. Ny fitaovana sy ny akora ampiasaina tamin'ny fananganana trano fahiny mihatsy hita toy ny hazo, tanimanga sy ny sisa. Lafo vidy kosa ireo fampiasa amin'ny fananganana ny trano ankehitriny. Ireo no nisongadina nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony io pikaroka io momba ny tantara ny tao-trano malagasy raha ny famitiana ny mpikarakara ny hetsika kafe histoire. Ny ainga atao tamin'ny trano atao hoe trano kotina ny trano tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny efa lasa lavitra dia lavitra ary efa fomba hafa indray ny fomba hitehirizana ny vakoka ny amin'ny fitehirizana ny fahaiza-manao trano tranainy. Miamiena be ny ala, miena zany ny hazo. Ny tanimbary efa nasiany olona trano dia miamiena ihany koa zany ny akora. Ny tanimanga anaovana dia mialafo ny fitaovana ilaina anaovana ny trano. Dia miamiditra koa nefa ny fitaovana avy any ivelany na ny simenitra ohatra na ny sy ny fitaovana samihafa dia miditra amin'izany rehetrarehetra zany nefa ny ponina miamitombo zany hoe ny filana miamitombo nefa ny akora ampiasaina mialafo. Ny café histoire dia hetsika iray anasany musée de la photo de Madagascar ireo manampahaizana maro arakaraka ny loha hevitra mampiseho antsara ny tantarany Madagasikara.
fotoana iresahana amin'le expert reo expert reo zany afaka hoe historien reo na anthropologue na mpampianatra fa miovaova foana le olona miresaka le intervenant zany miovaova foana dia afaka miresaka tsara afaka manontany fanontaniana tsara fa rehefa makety amin'ny musée de la photo zany dia rehefa mivoaka le olona dia mahafantatra ny tantara Madagasikara foana amin'ny alalantsary mampiseho an'le sary taloha rehefa miresaka zany le olona hoe misy thème anankiray androany zao momba n'le architecture moderne iny dia ny sary ny momba ny architecture rehetra nisy teto amin'ny Madagasikara no nasehony arak'izany i Mathilde Devaz no nosafidian'izy ireo nitondra ny famelabelarana tamin'ny volana aprily teo. Ilona fomba vao ihany koa no antsika miditra vetivety isento ato anatin'ny dokam-barotra. Ao aoriana dokam-barotra ao anatin'ny tapany faharoa iresaka mahakasika ny zazavavy kely nisy namono teto 67 isika io ihany koa ny fahasimban'ny fanabeazana maha-olom-pirenena amin'izao fotoana izao ary ny mahakasika ny fidianana ny papa vaovao. Manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mbola tafaverina ato anatin'ny apahany faharoa ny fahampalalam-baovao isika amin'ity hariva ity mahakasika ny tranga tsy fandriam-pahalemana sy ny tranga sosialy. Zazavavy kely 7 taona no nisy namono ary hita faty tetsy Antomadinika alina tokony tamin'ny 1 ora novonoina tamin'ny fomba feno abibina ny zanakay ary tsy fantatra mazava ny antony hoy ny nambaran'ny ray aman-dreniny. Mifamaofao be hatreto ny vaovao momba ity raharaha ity. Ao ny milaza fa valifaty no antony izay famonoana izao. Ao ny milaza fa noho ny tsy fandriam-pahalemana halatra taova sy ny sisa izany. Efa eo ampilatanan'ny mpitandriny filaminana amin'izao ny raharaha ary ho tanterina amintsika misimisy kokoa ao anatin'ny fahampalalam-baovao manaraka ny mahakasika ity raharaha ity. Fa lafim-baovao hafa kosa anisany antony mahatonga ny fahasimbany ny fanabeazana ny fahantrana lalina eto Madagasikara. Araka ny nambaran'ny mpanentana iray mahakasika ny fanabeazana olom-pirenena eo anivony ny fiarahamonim-pirenena. Miaingany amin'ny fianakaviana ny fototry ny fanabeazana hoy ny fanazavana izay miandanja ankehitriny noho ny fifantohan'ny ray aman-dreny tafahoatra loatra any amin'ny fitadiavam-bola. Ny fanamboarana ny fiainana ara-tsosialy eto an-toerana no vahaolana lavitrezaka raha ny nambarany hatrany. Andeha ho arahantsika ny fanampim-baovao mahakasika izay entiny Entso Rasoa ary Malala. Miapotika tsikelikely ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny fantrana lalina mianjady eto Madagasikara no anisan'ny antony voalohany mahatonga izany araka ny fanazavan'ny mpanentana iray mahakasika ny fanabeazana ara-tsivisma eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena androany. Mafy ny fiainana kavarina amin'ny fitadiavana ny ray aman-dreny, any ka ilay fototry ny fanabeazana mihitsy ny lasa ankilabao. Noho ifantrany io hatrany, dia lasa tsy manana fotoana ifanankalozan-kevitra sy fampiresahana intsony ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy eo amin'ny ankizy sy ny tanora ihany io fahasimbana io, fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo olon-dehibe hoy ny nambarany. Mila manaiky isika fa simba ny fanabeazana, ka mila apetraka ny vahaolana lavitrezaka, dia ny fanatsarana fiainana ara-tsosialy eto Madagasikara no vahaolana, ka apetraka ny fifanomezan-tanana eo amin'ny tompon'andraikitra rehetra araky ny fanazavana hatrany.
Anisany hitako hoe vahaolana azo atao dia ny fahasahina amin'ny resaka tahaka izao ataonareo izao satria indray manko manahirana eo ny olon-dehibe hoe efa samy manana ny fiainany dia tsy fampidirana nefa ny fanabeazana ny maha-olom-pirenena dia misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina ka ny fahasahina amin'ny teny ny tsy fahalalam-pomba na ny tsy fahaiza-miaina satria mitrango amin'ny tsy fahaiza-miaina manko ny tsy fisian'izay fanabeazana ara-tsy fisian'izay raha sanatria an'izany ohatra mahita lehilahy manao maloto eny an-dalana na olona manary fako dia ny fahasahiny olona tsirairay mijoro mifampiteny amin'izay hoe dia efa zava-dehibe anisan'ny vahaolana satria raha tsy tenena ny olon-dehibe dia tsy fantany akory hoe tsy mety ny zavatra ataony. Vahaolana azo atao ihany koa ny fahasahina amin'ny resaka raha ny fanabeazana ara-tsivisima sy maha-olom-pirenena eo amin'ny samy olon-dehibe no resahina ary ny fijoroan'ireo hita fa fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny antony fototra mahatonga ny fanabeazana simba dia ny fahantrana lalina misy eo Madagasikara ny aza vaiko dia satria efa tonga dia resahako hoe ny fototry ny fanabeazana ny olona rehetrarehetra teo anatin'ny fianakaviana nefa ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao dia mifototra loatra amin'ny fitadiavam-bola sy ny fivelomana ny ray aman-dreny ka kely dia kely izany sehatra ifampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy sy ny tanora sy ny zanaka amin'ny ankapobeny satria ny lahara-pahamehana eto Madagasikara dia mbola ny fivelomana na ara-toe-karena na ara-tsosialy dia lasa mandeha faharoa amin'izay lahara-pahamehana izay ny fanabeazana maha-olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Vahaolana lavitresaka dia ny fanamboarana ny fiainana eto Madagasikara ny ara-tsosialy mba tsy izay fotsiny lahara-pahamehana mifamatotra nefa andreo mifameno ka ny vahaolana akaiky indrindra dia ny faneketsika fa simba ilay fanabeazana ka ny fahatsapan'ny ray aman-dreny an'izay mandray telo manko ny andraikitra amin'ny mahakasika fanabeazana ny olom-pirenena eo ny andraikitry ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny voalohany indrindra mahakasika ny fahalalam-pomba ohatra eo ny andraikitry ny any an-tsekoly mahakasika ny sivisima amin'ny ankapobeny ny fahafantarana momba ny tanindrazana sy ny firenena ary eo ny andraikitry ny atao hoe ny firenena amin'ny ankapobeny izany ao ny tafiditra ao daholo ny tontolo-piarahamonina rehetra mahakasika ny finoanany hoe mahasoa antsika izay fanabeazana ara-tsivisima izay ka ny vahaolana izany dia ny fametrahana ny fanekenan'izay hoe simba ilay izy akoatra ny fahantrana anisan'ny antony mahapotika ny fanabeazana eto Madagasikara ihany koa ny tsy fahampiany ny fitaovana ny karama-mbany ho an'ny mpampianatra fa sy mba ny fototra-fitrasa ary ny fandaharana asa tsy mandeha amin'izay laony ny ataon'ny mpitondra. Ny lalam-panorenana eto Madagasikara dia manome antoka ny zo amin'ny fanabeazana sy ny adito tokony ho raisy ny fanjakana amin'ny fanomezana fanabeazana mendrika ho an'ny rehetra. Voaososy tanteraka ny zo fototra. Raha tsy ahivina, efa nisy taratasy misy sokatra avy amin'ny fianakaviam-ben'ny fampianarana teto Madagasikara ny volana febroary lasa teo ho fanajana izo fototra io hatrany. Mipetraka olola arina ve ny tontolon'ny fanabeazana maha-olom-pirenena raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny jerena fa ivadika lafim-baovao mahakasika ny finoana isika stratezika ary hitondra fanavaozana sy fiavaozana ho an'ny mpino sy izao tontolo izao ny nahalany ny Papa Léon faha-14. Isany nahafantarana azy ny teo amin'ny lafiny sosialy tany Peroa ka inona fa ho laharam-pahamehana maneran-tany ny lafiny ara-tsosialy izay hono nambaran'ny pretra izay nanaovana fanadihadiana mahakasika izay olona saina. Hitondra fiavaozana na lan'ny kardinal Robert Francis Prévost ho Papa Ray Masina izay nisafidiny hoe Papa Léon 14. Sehatra maro no nahafantarana azy ka inona fa tsy ho latsa-danja amin'izany lafiny ara-tsosialy hoy Père Rasolofo Patrice Eden. Izy moa niasa tany Peroa mahita ny fahasairanan'ny olona manana fahatsorana manana ny atao hoe discrétion izy manana ihany koa ny fitiavana lalina n'Andriamanitra ka anisany hoe tiany ilain'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ny fahatongavan'ny Papa reno ny asan'ny Papa François satria voalazany hoe lay rindrina mampisaraka amin'ny firenena dia asiana tetezana mampifandray azy dia ataoko fa tena hoe ho amin'izay mihitsy no anjarany mampifandray an'izao tontolo izao tsy amin'ny resaka fivavahana ihany fa amin'ny resaka maha-olona amin'ny resaka politika amin'ny resaka firenena samy firenena mampifandray amin'ny firenena rehetra ny Papa Léon 14 ka amin'izao tena be dia be ny elanelany manan-karena sy ny mantra ka anisany hoe tena ilaina iny zay Papa zay hitondra ny anjara biriky ny fiangonana amin'izay fijerevana ny sosialim-bahoaka amin'ny maha-olona zay.
ankoatr'izay no tanterana androany ny fetin'ny distrika teto Mandrimena izay niarahan'ny fiangonana katolika tao Mahabo Ankadisoa ary Mery Manjaka. Mpiaro ny distrika moa dia Maso Maria ren'ny église ny Papa François dia nanao an'io andro io ho andro fankalazana Maso Maria ren'ny église ny andro lundi de Pentecôte zany hoe ny alatsinainy aorinan'ny Pentecôte ny fankalazana azy fa nefa moa zay somary aorindrina dia nalefa aloha kely ny fetin'ny distrika fankalazana zay. Mpino katolika maherin'ny 2 arivo araka izany no niara-ny ombom-bavaka teto Mandrimena Atsimon-drano androany. Mbola lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny finoana izay hatrany mifandraika amin'ny tontolo ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny fampandrosoana ny fiangonana. Mipetraka ho fampandrosoana ny fokotany sy ny tanàna ny asa vita amin'ny alalan'ny fiangonana. Isa manao izany ny Ekara Masimbavy Terezy Jesosy Zazakely any Ankorona distrika Anararabe Ambatomanga mitady vola hanamboaran-dalana sy ny tokotany fiangonana ireo taranaka ampelezana amin'izao fotoana izao entina hanatsarana izany izay atao tsangam-bato ny fankalazana ny fahadimapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana. Fanazavana makasika izay. Miankina amin'ny tanàna tokoa hoe mandroso ny fiangonana dia mandroso ny tanàna. Manatsara ny tanàna koa ny fiangonana madio milamina na ny tokotany izay zahantsika amin'izao fotoana izao hoe atao blokany ny tokotanin'ny fiangonana dia manatsara ny tanàna koa zany mba voninahitry ny tanàna zany dia madio tsara dia mandroso ny fiangonana mandroso ny tanàna. Efa vitanay ny atsasaky ny tokotany fiangonana fa ny atsasany sisy tadiavanay vola io nahita ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly nahita ny katesista ao ihany koa mibainy tanàna eny amin'ny manodidina ny tanànanay rehetra eny ao ihany koa ireo tompona ndraikitra isan'ambaratonga na any amin'ny sekoly zany na any amin'ny fitondrana eny fotony eny dia noho izany zany miara-miara. Faharoapolo tapitrisa ariary no tanjon'ny komity mpikarakara ny avoka-dehibe ny fiangonana ao amin'ny FJKM andoha-tanjona fiavozana amin'ity taona ity fotoana izay ho tanterahana amin'ny 25 Mey ho avy izao raha ny fanazavana izay anasana ireo zanaky ny fiangonana any ampelezana ho tonga any antandrazana amin'ny fotoan-dehibe io. Maro ny tanjona napetraka tamin'izany hoy ny fanazavana nandritra izany ao anatin'izany ny dispensaire ao ihany koa ny fanajariana ny tranon'Andriamanitra. Ny tanjona dia ny atidy anatiny sy ivelany ary indrindra ny kitapi-ambonana ary ao ihany koa ny fanatsarana ny akany sy ny dispensaire izay avozana amin'ity taona 2024 ity. Ny vola tratrarina amin'izany dia 20 tapitrisa ariary. Ny fandaram-potoana dia amin'ny 7 maraina no manomboka ny fotoam-bavaka. Amin'io fotoana io dia misy ny lafatim-bokatra, misy ny fiarahana amin'ny sakafo. Dia manentana antsika rehetra zany mba hanao tanàna miara-mandray, soroka miara-milanja ary tongotra miara-maminja ety an-tanindrazana ety andoha-tanjona fiavozana ny fotoanantsika. Manentana ampitiavana satria endrika iray anehoana ny fifankatiavantsika sy ny fiombonantsika ao amin'ny tompo io voka-dehibe io. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny kolotsaina sy ny zavakanto kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Totosany ariva teo teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fampisehoana no karakarainy Madagasikara izay nandraisan'ireo mpanakanto maro anjara izany tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara izay sady nisaotra ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpanohana ny hetsika afa-po ihany koa ireo izay nijery ny lanonana tamin'izany. Andeha ro arahantsika ao anatin'ny reto sary manaraka reto ny ampahan'ny fampisehoana niseho teny antoerana.
dia iny ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany teto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.